azavelany asa fanompona azava malaina fa andeka mazoto zao reno tadideo ny finona mampiasa ny orenankehitrio ka tema eresiana asefandekena tawapatukina dana petraki jeso anyana mahefa fa tsy vitamorany asa fitorina ekeo ampitiavana kandere tantera zao reno tadideo ny finona mampiasa ny orenankehitrio ka tema eresiana miasa amipifalina fanilanitra arinanjara luvanao kufanyanahany andeka misikina efa falimianjanao la jeso tomponao zao reno tadideo ny finona mampiasa ny orenankehitrio ka tema eresiana zao reno tadideo ny finona mampiasa ny orenankehitrio ka tema eresiana. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alahady fa 15 Novambra 2024. Alahady fa 3 amin'ity volana ity ary ipandrinantsika tsany ny loha hevitra manao hoe miandrandra famonjena ny mino. Andeha ariavana hitsangana edera sy akalaza anome voninahitra an'Andriamanitsika. Ao anatin'izany no anaovantsika ny salamo 190 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Salamo 190 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Vita zay dia nira fa 7:3 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Idera sy akalaza an'Andriamanitsika riavana amin'ny alalan'ny salamo 190 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina manao hoe izaho tian'i Jehova satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa nanongilana ny sofiny tamiko izy, dia iantso aho raha mbola velona koa. Ny hodidina tamiko ny famatorany fahafatesana ary nahazo any fahorian'ny fiainatsita. Nahita fahoriana sy alahelo aho dia niantso ny anaran'i Jehova hoe Jehova, mifona aminao aho, vondreny fanahiko. Mamindra fo sy miantra Jehova, eny miantra Andriamanitsika. Miaro ny kely saina Jehova, reraka aho dia namondry ahy izy. Amen.
ivavaka sika ariavana. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanay masino, maneho ny fifalianay eto anatsianao zahay ny amin'ny fitondranao magaga ny fiainanay. Manan'Andriamanitra velona tokoa izahay ka azonay hitarainana, ary ianao Andriamanitra velona no maneho miariary ary dia hitanay sy porofonao eo amin'ny fiainanay ny fitiavana lalina izay asehonao, ny fahasoavana sy ny fitahiana izay asehonao. Raha manatanteraka izao fanompom-pivavahana izao izay dia inonay fa hitondra hery ho an'ny tsirairay izany, ary inonay ihany koa Tompo fa manatrika entenao araka ny teninao hoe raha misy rona telo mivory ka miantso ny anaranao dia eo ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany mivavaka izany. Amen. Tonga eo amin'ny 10 minitra ny sekoly aladitsika, ko dia hitsangana ny mpampianatra sy ny mpianatra sekoly alady rehetra. Anao ny hira fa 430 ny andininy voalohany ihany. Mbola iaraka ivavaka sika. Andriamanitra mbola misaotranao izahay fa mbola nomenao ora sy fotoana indray mbola ianarana ny teninao ka andraisana fampianarana amin'izany teninao zany mba hiainanay, hivelomanay ary ampiarinay eo amin'ny fiainanay andavanandro. Dia mangataka ary izay Tompo ny fanahy masinao ameno anay ao anatin'izany, atakaranay izay tena tianao ambara aminay indray, dia amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay sy ametrahanay manontolo izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Dia mazao toerana ary tompoko. Ny soratra masina izay akatsika fampianarana iray amin'ity anio ity dia arak'izay hitantsika ao amin'ny obolana toko 7:5. Obolana toko 7:5 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Matokia an' Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Amen. Matokia an' Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Andeha anaraka tantara anankiray isika. Ity tantara izay resahana amintsika ity dia tsy zoviana amintsika intsony satria vao aingana izy ity no nianarantsika tamin'ny alalan'ny mofonaina sy ny perikopa izay vao nijerentsika tamin'iny volana ambony iny. Kanefa moa soratra masina miteny amintsika fa mahasoa antsika ny teny averina dia andeha hiverenantsika indray zany amin'ity androandroany ity. Ilo inge ny tantara nisy miaramila lava sady goavam-be 3 metatra ny alavany ary manana lefina milanja 7 kilao izy. Ny akanjo nanaovana entiny miady dia 10 kilao, mavesatra zany Io rangaha miaramila mpiady mitondra fitaovam-piadiana lehibe io dia tsy mpivavaka fa miteny ratsy ny anaran'Andriamanitra aza. Naniratsiran'Andriamanitra satria manao azo matanjaka sy mahery ary tsara fitaovam-piadiana. Mireharery izy io, i Goliata no anarany. Ny anankiray kosa dia tena matoky an'Andriamanitra na dia kely aza. Nivavaka izy ary mangataka hery amin'Andriamanitra mba andreseny ity miaramila goavam-be ity. I Davida kosa no anarany. Raikitra ary niady, mbola miteniteny foana sy miteny ratsy an'Andriamanitra ihany Goliata satria mihevitra fa mahery sy matanjaka. Nanantona kosa Davida ary nilaza fa manantona Goliata amin'ny anaran'ilay Andriamanitra mahery izy. Noraisin'ilay fitaovam-piadiana kely teny an-tanany, atsamby tady sy vato, natorany avy hatrany ary
tsy nampoziny Goliata goavambe ny vatokely iny ka nahavoteo amin'ny andriny. Ary avy hatrany dia niakarapoko i Goliata nianjera ary lavo tamin'ny tany. Niazakazaka Davida niraisy ny sabatra teny amin'ny Goliata ka iny ihany no nentina nanapahany lohan'ny Goliata. Maty ary resy tanteraka Goliata na dia mahery sy matanjaka aza satria nanao tsintsinona an'Andriamanitra. Nandresy kosa Davida satria niankina tamin'Andriamanitra, natoky an'Andriamanitra. Inona ary nitsokevitra sy mpanao tsoatsika avy amin'izany teny zany. Ho resy tahaka ny Goliata ihany koa isika. Ho resy tahaka ny Goliata ihany koa isika rakizy. Eny, isika rehetra mihitsy raha matoky ny herintsika sy ny fahaizantsika ihany, na mianatra, na miasa, na manao zavatra dia aza miankina amin'ny fahalalantsika sy ny fahaizantsika ihany ary ny herintsika. Aza mba manao tsintsinona na miteny foana ny momba an'Andriamanitra. Fa ho resy tahaka ny Goliata, matoky an'Andriamanitra dia andresy tahaka ny Davida isika. Izany tantara zany rakizy dia hitantsika ao amin'ny Baiboly, ao amin'ny Samuela voalohany toko 17. Iza moa ny anaran'ireo olona niady? I Davida sy Goliata. Iza no nandresy teto? I Davida no nandresy. Nahoana izy no nandresy? Satria niankina sy natoky an'Andriamanitra, miaraha amin'Andriamanitra ary matoky azy, dia andresy ny zavatsarotra sy ny fahavalo rehetra ianao. Satria hoy ny soratra masina hoe matoky an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Ohabolana toko 7:5. Tsara ho fantatra, ampahafantarina mpianatra sy mpiandraikitra ary ny ray aman-dreny rehetra fa efa miverina mianatra avokoa manomboka amin'ity andro ity ny mpianatra tsikolady rehetra kilasy voalohany ka hatramin'ny 10. Tsy tsara raha tsy manam-pahalalana ny fanahy ary aza dino ny fiarahantsika mivavaka. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Mialohan'ny irisotsika amin'ny vavaka sy ny famakiana ny teny soratra masina mifandimby dia ataontsika ny hira fa 3:10 sy 300 ny andininy voalohany sy ny 5. Mivavaka sika ary havana. Ry Tombo Andriamanitra io, mbola mankasitraka anao hatrany izahay no fitiavanao anay, ka tonga amin'ny fotoana ankehitriny izay andrenesanay indray ny hafatra avy amin'ny teninao. Koa dia mitenena aminay ary Tombo, ary ianao nefa na masina hiasa aminay tsiraray avy mba hanokatra ny vavatsainay ahafahanay mandray tsara izay tianao ambara aminay. Dia petraka ifeno am-pelantananao ary Tombo ny momba anay tsiraray avy, eo ny mpanomponao izay efa nomaninao hitondra ny hafatra avy amin'ny teninao, dia fananao masina ihany koa ny Tombo ny aloha lalana azy ahafahany mizara tsara ny hafatra avy amin'ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amaky sy ihany no tenin'ny soratra masina sika ry havana, atombokontsika izany ao amin'ny bokin'ny Mpanjaka faharoa. Mpanjaka faharoa toko 7:20.
ny 440 ka hatramin'ny 720. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia noraisin'i Ezekia tamin'ny tanan'iraka ny taratasy ka novakiny, dia niakatra nakao an-tranon'i Jehova izy ka namelatra iny teo anatrehan'i Jehova. Ary Ezekia nivavaka teo anatrehan'i Jehova nanao hoe: ry Jehova Andriamanitry ny Israely eo, izay mipetraka amin'ny kerobima, ianao dia ianao rery ihany no Andriamanitry ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany, fa ianao no nanao ny lanitra sy ny tany. Atongalany ny sofinao Jehova ka miaino, airato no masonao Jehova ka mijere, ary mandrenesa ny tenin'ny Sankeriba izay nampitondrainy hiaika an'Andriamanitra velona. Jehova, marina ihany tokoa fa ireo mpanjaka ny Asiria dia efa nandravan'ny jentilisa sy ny tany, ary efa nanary ny Andriamanitra tao amin'ny naty hafa, satria tsy Andriamanitra ireny fa asantanan'olona ihany, dia hazo vato ka dia azo ny sombany. Koa ankehitriny Jehova Andriamanitra eo, mitaraina aminao aho, vonjeo izahay amin'ny tanany, mba hahafantarany fanjakana rehetra ambony tany, fa ianao dia ianao irery ihany Jehova no Andriamanitra. Amen. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina. Filazantsara araka ny Mateo 20, raisiny eo amin'ny 720 ka hatramin'ny 430. Mateo 20, 720 ka hatramin'ny 430. Rehefa hita dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny nampahirantan'i Jesosy ny jambarola tao kaikin'ny Jeriko. Ary raha niala tao Jeriko izy, dia nisy vahoaka betsaka nanaraka an'i Jesosy. Ary indreo nisy jambarola nipetraka teo amoron-dalana, ary noho ireny fa Jesosy no mandalo, dia niantso izy ka nanao hoe: mamindrafo aminay ry Tompo zanak'i Davida. Ary ny vahoaka ny teny mafy azy mba hangina, fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe: mamindrafo aminay ry Tompo zanak'i Davida. Ary Jesosy nijanona dia niantso azy ka nanao hoe: inona ny tianareo ataoko aminareo? Hoy izy taminy: Tompoko, ny mba hampahiratana ny masonay. Ary Jesosy dia onena azy ka nanendry ny masony, ary nahiratra niaraka tamin'izay izy dia nanaraka an'i Jesosy. Asan'ny apôstôly 7, raisina amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Asan'ny apôstôly 7, 1 ka hatramin'ny 9. Ny nasitranan'ny Petera ilay ilana alemy tongotra sy mitory-teny nataony tamin'ny olona. Ary Petera sy Jaona niakatra ho eo kianjan'ny tempoly tamin'ny ora 7 fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra ilay ilana alemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny, izay napetra ny isan'andro teo alohan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay atao hoe hitsara endrika, mba hangataka fiatrana amin'izay niditra teo kianjan'ny tempoly. Noho nahita Petera sy Jaona efa hiditra eo kianjan'ny tempoly izy, dia nangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe: mijere anay. Dia nibanjina azy roalahy tsara izy, fa nanantena azo zavatra taminy. Fa hoy Petera: tsy manana vola fotsy na volamena aho, fa izay ananako no omeko anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangany, dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokeliny. Ary niatsambotra izy ka nijoro, dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy eo kianjan'ny tempoly, nitsangatsangana sy niatsambontsambotra sady nidera an'Andriamanitra. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny hira ataontsika milohan'ny tenin'Andriamanitra dia ny hira fa 7 sy 700, ny andininy voalohany sy ny fahatimy. 7 sy 700, ny andininy voalohany sy ny fahatimy.
ho aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'ny soratra masina izay angalantsika ny afatry ny Tompo dia ny mpanjaka faharoa toko fa 7 manomboka eo amin'ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 7. Efa mazava tsara ny namakiny ny mpanompon'Andriamanitra azy ka dia tsy averitsika intsony izany. Eo amin'ny fiainantsika andavanandro ry havana dia samy mitady izay mety hazona famonjena ny olona tsirairay avy ary dia mikaroka fomba samihafa ahazahoany izany. Ny Baiboly koa nefa dia manambara ny tena famonjena izay iainan'ny olona. Fa ny perikopa izay noraisitsika sy novakitsika teo dia manambara maneho ny fomba azahoana ny famonjena. Ary dia ometsika lohahevitra izao tenin'Andriamanitra izao hoe ny azahoana famonjena. Ny voalohany ao anatin'izany dia manana fiainam-bavaka. Manana fiainam-bavaka. Eo amin'ny andininy fa 7 ka hatramin'ny fa 5. Ny zavatra miseho amin'izao tenin'ny soratra masina izao dia Ezekia mpanjaka izay nanaraka sy nanao ny sitrapon'Andriamanitra, tia nanaiky an'Andriamanitra. Zao anefa ny zavatra misy rehefa avy ny mpanjakany Sakeriby izay tonga hanafay ny zanak'Israely dia ny firenen'ny Joda ihany koa zany. Rehefa tonga izy ireo dia tena nanao tsinitsinina ary niaiky an'Andriamanitra velona mihitsy. Raha mahita tsika eo amin'ny andininy fa 7 izay novakiana teo, rehefa nandray taratasy milaza fampirorona, milaza tahotra Ezekia dia niakatra ho any amin'ny trandron'Andriamanitra. Raha mahita atsika ao anatin'ny Baiboly hoe dia niakatra na nifanatrika tamin'Andriamanitra dia maneho zany hoe nisy fifandraisana, nisy firesahana izay natao tamin'Andriamanitra. Ary Ezekia nanatanteraka izany. Ny zavatra nataony dia izao, tonga tao izy niteny tamin'Andriamanitra nanao tatitra mikasika ny zavatra eniny sy ny fampahorona ny tahotra izay nataony ity mpanjaka ny Asiranina ity. Eto zany dia tena aseho an'ity soratra masina ity fa olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra Ezekia. Ny fifandraisana izay nananana dia natonga azy tena nitaraina tamin'Andriamanitra. Ary rehefa nitaraina tamin'Andriamanitra, hitantsika tsara zany. Ary amin'ny andininy fa 7 ny fitadiavam-pamonjena izay nataony Andriamanitra vonjeo afao ka rehefa mitady famonjena dia mila manana fiainam-bavaka zany. Ary ny fiainam-bavaka izay nananany natonga azy nanana fanantenana. Ny tenin'ny soratra masina ry havana any amin'ny Tesalonianina toko 5, Tesalonianina voalohany toko 5 ny andininy fa 7 dia miteny mivavaka aza mitsara. I Paoly no manoratra izany. Ary dia hitomana antsika kristianina fa ao anatin'ny zavatra sarotra ny vahaolana voalohany indrindra dia ny vavaka, ny fiainam-bavaka zany ny vahaolana voalohany indrindra. Hitantsika ihany koa fa raha ny teny an'izany Paoly dia tena zavatra ny aina zany. Fa teo anatsihany rehefa nigaja Paoly sy Silasy rehefa nihira fiderana ny vavaka afaka nigaja, afaka ny fatorana. Ry havana, itsika tsirairay avy tonga eto tsisy zay tsy miatsika zavatra sarotra tsika, ary tsisy olona tsy manana olana eo amin'ny fiainana fa saingy izao. Rehefa manana fiainam-bavaka isika dia hitatsika fa marina sy tanteraka hoe ny vavaka manova zavatra. Ary rehefa manana fiainam-bavaka isika manana hery
entin'andresena ny olana eo amin'ny fiainana. Mampatsiaro ny mpanompon'Andriamanitra anankiray, Dadatora-kodro Zandry Daniel, izay anisan'ny tompon'andraikitra tao amin'ny Toby Farimena. Ny vavaka, mahavita vavaka 300 ao anatin'ny iray andro. Vavaka 300. Manahoana ianao? Manahoana? Tena manana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka feisika. Sa le vavaka maraina, atandro, hariva alohan'ny sakafo ihany. Manana ry havana fotoana ivavahantsika manokana amin'Andriamanitra. Manana fotoana iresahantsika amin'Andriamanitra. Ary vavaka io no fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Jesosy Kristy raha tonga tetỳ ambonin'ny tany, nazony Jesosy Kristy nandresy, nazony nanatanteraka ny famonjena, dia ny fiainam-bavaka nananany. Tao anatin'ny olana Jesosy Kristy, tao anatin'ny fahoriana Jesosy Kristy, fa tsy adinony mitoka-monina mivavaka, ary dia nampianariny ny mpianany hivavaka. Toa zavatra tahaka ny fahaentsika zany, fa zao sarotra tanterahana zany vavaka zany, sarotra tanterahana, satria tsy avelan'ny devolina ny satansika hanana fotoana ifampiresahana amin'Andriamanitra. Manomboka izao ary manana fotoana ifampiresahana amin'Andriamanitra. Ny azontsika famondrena zany araka nambara teo dia ny fananantsika fifandraisana amin'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny vavaka izay ataontsika izany. Ny faharoa dia izao, ny azahoantsika famondrena ihany koa dia ny fanekena n'Andriamanitra velona, manaiky an'Andriamanitra velona. Hitantsika zany ery amin'ny 9:7. Tsy ny vavaka fotsiny ihany nataony Ezeka, fa zao tena nasehoany mihitsy fa io Andriamanitra izay vavahany, Andriamanitra izay tompony io dia Andriamanitra velona. Zao no ambarany eo amin'ny 9:9, vakiko amin'ny anaran'ny tompo manao hoe atongolany ny sofinao Jehova ka miaino, airatiny masonao Jehova ka mijery, ary mandrenesa ny tenin'ny Sakeriba izay nampitondrainy hiaika an'Andriamanitra velona. Tena sehoany mihitsy fa Andriamanitra velona lay ataony ny mpanjakany Asiriana tsinotsinona. Ary eto dia tena ambarany mihitsy fa ny Andriamanitra ireo Asiriana dia Andriamanitra tsinotsinona, Andriamanitra tsy mahita, tsy mandre, namboariny tanan'ny olona, fa le Andriamanitra hitokiny, hivavahany sy tompony dia Andriamanitra velona. Ary zany mahatonga azy eto hanana fanantenana ka mitaraina amin'Andriamanitra hoe fonjeo aho, fonjeo aho. Ny mpanao salama ihany koa ry havana, ny salama 8:20, ny 9:20 dia manao hoe velona Jehova, isaorana Jehova, velona Jehova. Ambarany matetika zany. Ary eo amin'ny mpanao salama ihany koa ary dia manambara manao hoe Andriamanitra, na aiza naiza misy anao, na aiza naiza misy aho dia any ianao, hitanao Andriamanitra. Manambara zany fa velona io Andriamanitra io, mahita sy mandreny ny olona. Ny Andriamanitra izay vavahantsika ry havana dia Andriamanitra velona. Profon'izany hitantsika tsara zany, ary raha mamaky ny filazany tsara isika dia nasehoany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany fahavelomana zany. Rehefa maty Jesosy Kristy, velona indray izy, ary dia niomby ny mpianatra rehetra fa velona Jesosy Kristy. Tsarovo manomboka izao ry havana. Ary mitondra antsika ho amin'ny fanantenana sy ny fahatokiana zany, satria ny Andriamanitra antsika dia Andriamanitra velona ny Andriamantsika. Eto ry havana tena manaiky an'le teny hoe aza ny loha samangina ny jerena fa Andriamanitra tapony loha. Teny maneho zany hoe le Andriamanitra any ambony any dia Andriamanitra mahita, mijery. Fa matetika ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika ry havana dia zao, heverin'ny olona fa tsy mahita io Andriamanitra io, heverin'ny olona fa tsy hita n'Andriamanitra zavatra miseho. Andriamanitra velona ny Andriamanitsika, na dia tsy hita amin'ny masontsika ary izy dia maneho ny fahavelomany
ny zavatra rehetra hita amin'ny masontsika, ny zavatra mitsanga rehetra dia maneho an'izany fahaveloman'Andriamanitra izany. Eto ary ry havana, apetrao amin'Andriamanitra ny fahatokiana, ny fanantenana, ny finoana, mirena amin'Andriamanitra. Fa manan'Andriamanitra velona isika, afaka mamonjy sy manafaka antsika, afaka hitalahoantsika ny famonjena rehetra. Ary Jesosy Kristy raha teo ilay efa nitsangana tamin'ny maty ary velona mandrakizay no afaka mamonjy antsika. Zavatra anankiroa ry havana nambara tamintsika teo, satria mba ahazoantsika famonjena marina tokoa, azahoantsika antoka ny famonjena, manana fiainam-bavaka, manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary ny faharoa, mba azahoantsika famonjena eo anatrehan'Andriamanitra dia manana fanantenana amin'ny fananana n'ilay Andriamanitra velona. Velona ny Andriamanitra izay vavahantsika, ary dia miaraka amintsika naiza le atsika eo akaikintsika mandrakariva le Andriamanitra velona. Ho an'Andriamanitra reriny ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika tompoko, endre ny fifalianay Andriamanitra, manana anao Andriamanitra izay azonay tokiana tokoa, manana anao Andriamanitra izay mizara sy manome anay ny famonjena. Misaotra anao noho ny teninao izay mampahery anay, mitarika anay indray hanana fifandraisana aminao Andriamanitra, dia ny fiainam-bavaka izany. Misaotra anao ihany koa izahay fa asehoanao miariary eo amin'ny fiainana isan'andro isan'andro, fa Andriamanitra velona ianao Andriamanitra. Dia misaotra anao izay noho izany rehetra izany, misaotra noho ny teninao, ary dia mametraka ny fiainanay ambany fahasoavanao ary izay, satria velona ianao Andriamanitra. Mangataka ny fitahianao hatrany, ny fanambinanao, ny fiarovanao. Taio ny firenenay, tsisy miafina aminao Tompo, ny zavatra miseho eto amin'ity firenena, ny aretina ianao ny Tompony anasitrana an'ireo marary rehetra, ary dia ianao ihany koa ny asa amin'ireo tompona andraikitra maro samihafa eto amin'ity firenena ity. Mifahendrena ny mpitondra Jesosy Tompo, mitondram-bavaka ihany koa izay, ny fiangonana rehetra, ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ianao ny Tompony asa amin'ireo birao ny mpiandraikitra ny foibe, ireo mpiandraikitra foibe, tsisy miasina anao Tompo, ny vina rehetra tiany ny fiangonana ho tratrarina. Ianao ny anome hery eo mpanatanterahana izany rehetra izany. Ny fiainanay manomboka amin'ity herinandro vaovao indray, ankininay aminao Tompo, ianao tokoa Tompony anatanteraka ny teninao, mba tsy ataonao mitovy ny manompo sy ny tsy manompo anao. Izay Tompo dia manana ny vetivetiponay mangina ao anatinay ao, izay tianay angatahana sy talahoana eo anatrehanao, ny angatahanay ny enonao Tompo, ny vavaka mangina izay ataon'ny tsirairay. Misaotra anao izay Andriamanitra, fa manana anao Andriamanitra azonay tokiana, ka dia ho fifalianay sy fiombonanay, dia tianay ny manakambana aza mivavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe
arainay izay ny an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga ny fandrakanao atao ny sitraponao ety tany tahaka ny an-danitra meonay an'io izay anina saza ho anay ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondranay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fanao ny fandrakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ry ava malala ao amin'ny tompo avy na eno ny sitrapon'Andriamanitra tsika na eno ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra tsika olona voavela eloka eo anatrihan'Andriamanitra tsika ko andeha hijoro vavolombelona amin'ny finoana izay ananantsika ko dia irahantsika manao ny fanekemponoana laharana fahatelo ao amin'ny liturjia manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia mandrakatra amin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho. Tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho. Izy nanambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitsika. Fa naray ihany nanaovana patisantsika rehetra ho tena ray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombony finoanay. Amen. Tonga eo amin'ny filazana ny rarahan'ny fiangonantsika ry havana. Ny tompon'andraikitra no anilazantsika no tsara fantatra mikasika ny fiangonana. Ao anatin'ny fanarana ny raran'Andriamanitra isika izao ry havana. Hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika ary indreo nisy jamba roalahy nipetraka teo amoron-dalana ary noho ireny fa Jesosy no mandalo dia niantso izy ka nanao hoe mamindrafo aminay ry Tompo zanaky Davida aho. Izany tenin'Andriamanitra no raisana avy amin'ny filazantsara ny soratan Matio toko 20 ka ny 170 izany no iarabanantsika rehetra mpianakavy finoana ratr'izao alahady 12 Novambra taona 2022 izao. Miarabantsika manokana izay manaraka ny fanompovavana miaraka amin'ny antsika mboja fanantenana amin'ny alalan'izao tambajotra tserasera izao. Sotran'Andriamanitra ihany koa isika fa nitohy tamin'ny zoma lasa teo ny fantanterana ny fanohizana ny fanitarana fiangonana fanaovana ny balcon zany. Isaorana antsika mitondram-bavaka, isaorana antsika manohana amin'izay atao rehetra ihany koa ny amin'izany fanaovana ny tranon'Andriamanitra izany. Dia mampahery antsika fiangonana manontolo isika sambana sy fikambanana mitondram-bavaka tsy mitsara isika ho an'izao tontolo izao ho an'ny Madagasikara izay misy antsika mitondram-bavaka ny fiangonana nefitsika amin'ny indrindra ihany koa miomana ho amin'ny synode lehibe dia mitondram-bavaka ny sambana sy fikambanana ny antoko-pihira ny komity samihafa ihany koa dia ampaherezana isika rehetra amin'ny asa fanompoana fanarana ny tompo amin'izao mamaraparana ny taona 2022 izao dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Tonga eo amin'ny fanoloran-tena isika ka ny hira fa 7 amin'ny firana fanampy no ataontsika nataterahantsika ny rakitra.
mivavaka sika ariavana hanolotra ny rakitra. Misaotra anao zay tompo fanomenao ary ny avany aminao ihany no entina ihany koa manolotra entina nataterahana ny asa ary dia mangataka hatranyizay tompo ny anambinanao sy tahinao ny fiainany tsiraray mba azon'ny tsiraray ijoro vavolombelona amin'ny fanompona ka tsy ny tena ihany ny atolotra fa ny fananana rehetra ihany koa mba entina nataterahana ny asanao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ao aorianan'ny amarana izao fanompom-pivavahana izao tsika ariavana, ao aorianan'ny tsodrano no anaovantsika ny hira fa 5:700 ny andininy 5. Ny hira 5:700 ny andininy 5 no ataontsika ao aorianan'ny tsodrano. Raiso ary riavana ny tsodrano izay tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe: hitanao ne Jehova ka hiaranao, ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao ne Jehova ka hanome anao ny fiadanana. Amen. Oka hipetraka ianareo riavana. Ho an'Andriamanitra ireriny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.